this world, they resound with God's love. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us go. Hallelujah. Miarabantsika rehetrarehetra indray ravana malala amin'izao fotoana androany izao amin'ny anaran'i Jesosy miara-banantsika tsirairay avy anatin'ny tokantrano indray amin'ity androany ity alibe izay miaraka aminareo ato anatin'ny fotoam-bavaka izay rahantsika indray androany isaky ny sabata tahaka an'izao eto amin'ny fandalana andramoka izao ekiradio dia falibenay izay mandray anareo amin'ny mpifaliana mpitiavana dia samy mahery daholo indray ato anatin'ity sabata masina ity mitahina manokana indray ilay tsika androany. Halleluja. Mihitan'Andriamanitra indray lalana makany aminao io androany. Halleluja. Dia hifanena amin'ny Jesosy indray ianao androany, hifanena amin'ny fahasoavana indray ianao androany. Amen. Tsy mba lioana anaikitra no hifanena aminao androany fa lioana kosa hiaro anao, aneo ny heriny aminao ary aneo ny heriny amin'ny fahavalonao indray. Tsy mba fanaratsiny eo aminao androany fa fanan'Andriamanitra. Ry havana malala, falay mandray anao eto indray ary mirary anao mba ahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny ianao ato anatin'ity fotoam-bavaka ity. Izay ny fanerentsika androany, tsika hiara-hita ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Ny vavaka indray tsika amin'izao fotoana izao dia hiaraka anondrika ny lohantsika dia hiantso an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Misaotra anao izay Jehova, manao aneny voninahitra Jehova Andriamanitra, manao ny tera sy ny haja Jehova, manondrika ny lohanay eto anatrihanao izay amin'ny fanatretana tanteraka anao anatonanay ianao Andriamanitra. Fantatra efa toerana tsy mendrika anay izany fiandriananao izany, tsy mendrika anay izany eo an-tongotra izany, fa nefa kosa Jesosy no fahasoavanao dia miantso anay ianao androany mba hanatitra anao Andriamanitra. Miantso anao tonga taminay ny fahasoavana lehibe indrindra niraisinay teto amin'ity fiainana ity Jesosy. Misaotra anao fa raha niantso antsika amin'izao tontolo izao ianao mba hanatona
dia misaotra anao fa na dia manamafy ny fony azy zao tontolo izao Andriamanitra. Izahay kosa tsy namelanao raha tsy mitodika taminao. Tsy navelanao raha tsy nandeha ny antsoatso anao tonga teo antsofinay. Nipaka tao anatin'ny fonay lalina. Nandresy lahatra nay. Ahafahanay tonga manatona anao amin'ity sabata masina ity. Tsy hoe izao tontolo izao tsy nanan-kery taminay Andriamanitra. Ekena fa manana ny hery sy ny fahefany izao tontolo izao. Manana ny heriny sy ny fahefany ny fanaratsy. Ny zavatra rehetra izay mitambatra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misintona ilay tsy hanakaiky anao Jehovah. Ary matoa ny olona maro be tsy tonga manatona anao Andriamanitra dia satria manana hery tokoa izy ireny Jesosy. Fa ny tena marina Jehovah Andriamanitra, niantso anay ianao, ary izany feonay niantso anay izany no nahatonga ny fahavalo ilay nanalavitra anay, ka mahatonga anay afaka manatona anao amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra. Inona moa Jesosy ny zavatra tsy azonay atao androany? Betsaka ny zavatra tokony ataonay. Eny Jesosy eo. Miaratsy izao fiainan'izao Andriamanitra. Miamanahirana. Miapetsaka koa ny zavatra iriana Jesosy. Fa misaotra anao izay fa na dia miapetsaka azy izany. Mbola mampitodika ny fonay foana ianao Andriamanitra. Mbola mampitodika ny sainay foana ianao Jehovah. Hibanjina anao. Hisoranay anao izany fahasoavana lehibe izay arotsaka eo amin'ny fiainanay izany Andriamanitra. Mankasitraka anao izay raha tonga eto androany. Tsy niverin-dalana izay tao anatin'ny herinandro Jesosy. Tena zava-dehibe aminay izany Andriamanitra. Tsy andray ankalaza ny 20 taona ny fahavitan'ny batisanay akory izahay. Vao hifary sy hitsinjaka eo anatrehanao satria tsy niverin-dalana Jehovah Andriamanitra. Fa ny herinandro nahafahanay niaina teo an-tongotra ao. Nahafahanay mbola mahatsiaro. Mahatsiaro ny anaranao. Mahatsiaro mivavaka miaino ny teninao Andriamanitra. Ny herinandro mbola nitiavanay eo anilanao Jehovah. Isaoranay anao izany Andriamanitra. Androany hanatrika an'izao fotoam-bavaka izao izay Jesosy. Anao ity fotoana ity. Ianao no derainay eto Jesosy malalo. Ianao no asandatra eto. Manasa anao izay androany. Ampitiavana Jesosy. Ampifaliana. Pahidina ianao androany Jesosy. Anatin'ny tokantranonay tsy iray avy. Hamangy anay ianao. Hikasika ny fiainanay indray ianao. Hanamboatra ny tsy mety ianao. Hampaherin'ny reraka ianao. Hanasitrana ny marana ianao. Hamany olana ny tendrombohitry ny olana sy ny zavatsarotra rehetra ianao androany. Rahitina eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy dia ho tsapahin'ny tananay amin'ny herinandro indray fa nolalovana sabata ny herinandronay. Nandalovana sabata ny herinandronay. Aleluia. Herinandro tena ahatsapahany indray Andriamanitra. Fa tena nikasika ny fiainanay ianao Jesosy malala. Misaotra anao izay no mifamindram-po sy ny fahasoavana izay mbola omenao anay tsiray avy rehetra sy ankohonanay Andriamanitra. Mbola tahihinao izay. Manomboka any amin'ny fofona mahavelona Jesosy eo. Na mivoaka na miditra Jesosy eo. Hatramin'ny fitaovana ampiasainay mbola tahinao Jehovah. Tahinao ny tomobila hoentinay. Tahinao ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy malala. Misaotra anao izay satria izany rehetrarehetra izany dia fahasoavana avy aminao. Misaotra Andriamanitra. Atolotra ianao ny voninahitra Jesosy. Androany tena amin'ny fifaliana tanteraka mihitsy nidiranay eo ankianjanao amin'izao fotoana izao. Hiditra eo am-pifaliana izay Jesosy malalo. Amin'ny firavoravona tanteraka. No andehanana hiakatra eo an-tendrombohitra masina Jehovah. Hiantorahanay aminao Andriamanitra. Fa tianay ianao Jesosy io. Tena tianay ianao Jesosy malalo. Niakatra eo an-tendrombohitra masina tsika ravana malala amin'izao fotoana izao. Ataovy tahaka ny hoe mifandray tanana amintsika rehetrarehetra androany. Niakatra eo amin'izany tendrombohitra masina misy ny fanatrehan'Andriamanitra izany.
tamin'ny andro Mosesy no sakanana ny olona rehetra tsy afaka niakatra teny afa-tsy Mosesy rehetra. Tena tendrombohitra Sinay lavana malala. Mbola ny sakanana Mosesy, ny sakanana ny olona rehetra fa i Mosesy rena navela niakatra satria tsy mbola tonga ny andro ny fahasoavana. Fa androany kosa ny olona rehetra mety no hiviten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hiakatra ny tendrombohitra masina, hideran'Andriamanitra. Haleloia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra Jesosy malala. Ekarantsika amin'ny fifaliana izany tendrombohitra masina izany ry havana. Haleloia. Ada tendrombohitra masina. Ada tendrombohitra masina.
Jesosy malala. Inona koa no mba mety hanakana anao androany ka tsy hanatona an'Andriamanitra ry havana. Afaka manakana daholo izany voalaza rehetra ny tebiteby ahiahy. Ny fahadisoana izany rehetra izany dia sakana. Tsy afahantsika manatona an'Andriamanitra. Raha avelantsika izany sakana izany dia tena tsy afaka hanatona an'Andriamanitra tokoa tsika. Raha avelantsika, fa izany androany dia teny aminao hoe aza avela hanakana ry havana malala. Na hanatona an'Andriamanitra sika na tsy hanatona, mitebiteby sy ny ahiahy izany ry havana malala. Izany ny zavatra iainan'ity zao tontolo izao ity isan'andro isan'andro. Tsy miankina amin'inona ka hoe manana an'izao dia tsy tebiteby sy tsy hanam-panahiny. Fa izany efa fiainana eto izany. Ka raha izany no mbola nakana antsika tsy eo amin'ny Andriamanitra dia tsika no maty antoka indrindra ry havana. Androany sarantsika aza misy amin'ity andro ity ahafahantsika manatona an'i Jesosy. Sarantsika aza misy ny sabata ahafahantsika ry havana. Mamela ny zavatra rehetra mihitsy. Aminay impontsika mihitsy. Fanahiniana mihitsy. Avelako ny zavatra rehetra Andriamanitra fa zaho hanatona anao. Hitanao zao mihitsy misy raha tokony atao eo. Hitanao zao mihitsy misy asa tokony atao eo. Hitanao zao mihitsy misy programa tokony alehanao. Fa ozy izy ianao tsy hanao an'ireny Andriamanitra. Fa androany tena hitoraka eto tongotra. Za koa nefa teteny aminao fa tsy maty antoka ianao ry havana malala. Tsy vitanao ny raharaha, tsy vitanao ny programa, tsy tonga anao ny zavatra tokony nalehanao. Fa afaka mipaka amin'ny lanitra mihitsy amin'izao fotoana izao nefa ry havana. Ny fanatrehan'Andriamanitra, fantatrao hoe fa ny lalana alehanao rehefa ohatr'izao ry havana. Mamakivaky abakabaka ange ry havana ny vavaka sandratsika. Lalana lavitra no alehan'io vavaka sandratsika ao anatrehan'Andriamanitra. Ny fiderahana sandratsika ho azy. Amen. Aza malahelo ianao androany hoe handray Andriamanitra ty zavatra tsy vitako. Fa mifalia. Fa tonga eo an-tongotry ny tompo ianao. Ny Maria ry havana malala tsy nalahelo raha tsy navita sakafo. Tsy nalahelo izy raha tsy navita namofona dia karoty anankiray aza tamin'ny fahatongavan'i Jesosy teo. Fa nalahelo Maria raha tsy navita ny hainao an'i Jesosy nandritra ny fotoana izay nahatongavan'i Jesosy teo ry havana malala. Ao am-ponao ve izany hoe malahelo ianao raha sanatria ka tsy tonga eto ny andro sabata ohatran'izao. Ozy izy Maria hoe sakafo izany efa atao foana izany isan'andro. Raha izany eo foana izany isan'andro. Fa androany aloha omeko toerana ny tompoko satria anazy ty andro androany ty. Satria tonga eto izy dia ararotiko ny fotoana. Halleluja. Isaorana azy. Amen. Jesosy. Antsika ry havana mba hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Antsika hisaotra an'Andriamanitra fa nodidina fitiavana ianao tamin'ny herinandro iny. Amen. Jesosy malala. Raha hira ihany tsika androany dia raha Jesosy raha Amen. Jesosy. Ricciolifo mi devo fiti masana chonchwane bici bici ni saita ni vadi kyawu arbula chilane hata sala kafalo kisa jukan mami kita tapana maniachan utantanana Uniform, me tempo fiti. Santa Bitch can say ni vadi kyawu arabuna chilane. Ata tan sana kapal.
Bukan mati sengaja waktu kau. Haleluya. Ya saya tampanan meniriatan hutan sekarang saya masih. Buana Lalu aku suku. Sabela na wireda Chibini lao Chinaruvan hawe Nalina wazamude fana tulu chao Anamutana Chubobali kutupo fisara kwinji Nyanarana Yajima fayana Umbatisha rumbaka Iwatana nawe Snabela na wireda Fanuchi bini lao Chinaruhana Nalina wazamude fana tulu chao Anamutana Chubobali kutupo fisara kwinji Uwana Nalula kufungu wandoke Wanaureya Na umagiji Na umabe Uwana Mifiana kuwetu wantane Bayana lupa munja Arimula Anganahe Nyambaranya Magalasan ng fukang niyang kureta Udiray na ninanaw Hanggang na tumisifeta Saluton ny olona mihitsy ty fiainana eto tany ty ravana. Sarotra mihitsy manolotra ny izy io an Jesosy ravana malala. Efa ngeravana dia fiainana mandalo ngeravana malala. Efa mandinika ianao hoe 20 taona ny olona. 70 na 20 ny ten'Andriamanitra dia izay ihany ny angalovantsika eto.
Da dia nisy ny tany fotsiny aza efa 4 taona mahery zao no hatrany amin'ny famoronana dia mandinika ianao hoe raha tao anatin'ny 4 inona Jesosy izay 20. Nisy olona 20 taona nandalo be lehibe zany teto nilatsaka zany tsy ferana mandalo angeriavan'izao fiainana izao. Fa raha hoharina mandrakizay rehefa ny 20 dia mbola vao maika kely lavitra ry havana malala. Koa nahoana ny tsotolotro an'Andriamanitra, koa nahoana ny fiainana eto nge havana sady efa mandalo ny ratsy, koa nahoana ny tsy eritreritra ny mandrakizay ako mba ho tsara, nahoana ny tsomeko an'Andriamanitra ny fiainana. Amanokana lavana aza 20 taona iainako eto tsy fantatro any amin'ny antsasany avy zao sa any amin'ny piry. Fa tena afoiko an Jesosy lavana. Mivavahinao amin'izao fotoana izao dia teny ny Jesosy afoiko anao ny fiainako eto an-tany eto. Tany fandalovany ity ianao zao nefa laza fa tsy maintsy hopotehany, tsy misy vato mifanongoeto ka tsy ho azera. Hopotika ho lasa vovoka zao rehetrarehetra hitantsika zao. Nahoantsika tsy hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Ny fanahintsika ny afaka tsy ho lasa vovoka sy hopotika. Fa iaina mandrakizay ry havana malala. Nahoantsika tsy hanolotena androany. Teneny Jesosy amin'izao fotoana izao, Jesosy atolotra anao ny fiainako eto amin'ity tany ity Jesosy malala. Afaka mba hiteny an'izany ve ianao androany? Tsy haiko Jesosy mandra-pahoviana ny iaina eto. Tsy fantatro Jesosy roviana ianao no avy. Fa tsotra fotsiny fiainako eto an-tany eto atolotra anao. Amen Jesosy malala. Mba ataontsika ity raha anankiray mahafinaritra be ity hoe za Jesosy ety an-tany ety dia fa mba tiako hiainana sahady zany fiainana hoe tiako mba ho santarina sahady zany fiainana any an-danitra zany. Amen. Izay rehetra manam-paniriana ao anatin'ny fony dia hiarahira mafitsika androany. Amen Jesosy. Lalu balanca Jene tiangkali Lebe tizareli Iroza milona Karaka Amen.
tombok'Andriamanitra zany raha mangeta hita ianao. Ny zavatra rehetra raisitsika avy amin'ny Andriamanitra nge rehefa na fiaina an-danitra daholo. Ianao io nge efa manomboka miaina fiaina an-danitra tsika. Tsika manana fiadanana io nge rehefa na fiaina an-danitra nge io. Ianao hoe tsy mahita hoe izao tontolo izao amin'izao fotoana izao tena mikorotana. Tena mipanika nge rehefa n'izao tontolo izao hoe fa tsika milamina io avy any an-danitra ny zavatra raisitsika. Manomboka miainana fiaina an-danitra tsika rehefa namalala. Efa misy arenan'ny lanitra ao anatinao ao. Efa napetraka Andriamanitra ao anatinao ao. Ny arenan'ny lanitra rehefa namalala. Ary Jesosy rehefa niteny tamintsika, tsy misy ao an Jesosy nametraka arenan'ny tany teto. Tsy misy ao an Jesosy nametraka tamintsika zava-mamirapiratra teto an-tany teto rehefa. Fa ny misy ao an Jesosy tena nanome antsika ny arenan'ny lanitra rehefa namalala. Niakatra tany an-danitra Jesosy izay vao napidina ny fanahin'ny fiadanana ao any anatintsika. Avy any an-danitra direct mihitsy miditra ao anatinao izany fiadanam-po izany. Izany filaminan-tsaina izany. Izany fitsarana izany. Ka ninona korotana hoentiny izao tontolo izao ity dia mahavariana. Fa mbola ozy foantsika hoe tsika milamina. Rehefa namalala. Efa manomboka miaina fiaina an-danitra tsika io. Manomboka miaina fiainana mahafinaritra tsika io. Ary izany mahatonga antsika manao antsoantso avy eto isanandro hoe andao ry havana. Andao hiaraka amin'ny Jesosy. Haleloia. Fa ao ihany tsika ny afaka mahita an'izany. Hiazakazan'ny olona izao tontolo izao sy ny arena amin'ny tany satria io ny fironiny izao tontolo izao. Izao tontolo izao daholo ny nametraka zavatra maro. Ozy izy izao tontolo izao rehefa tsy manana volonareo dia tsy miadana. Ozy izy izao tontolo izao rehefa tsy manam-boninahitrinareo dia tsy milama. Tadiavo fa izany ny ampilamina tsy riavana, tsy ariavana malala. Jesosy tsy miteny an'izany. Neny Jesosy izao ny zavatra niteneny. Aza manany amin'izay hoaninareo na ny amin'izay hosotroanareo. Aza manany amin'izay hotafianareo. Fa hainy rainareo izany na dia tsy mangataka akory aza ihany. Izany neny Jesosy izany ravana. Anao antsika ny tsanam-piadanana. Izao fotsiny teniko anao androany. Ataontsika navao fanoloran-tena ho an'i Jesosy indray. Andaontsika hiteny amin'i Jesosy androany izany Jesosy anaraka anao tsy aditra. Amen. Ataontsika fotsika rehetra indray izany izany androany. Izany Jesosy anaraka anao tsy aditra. Amen. Anaraka anao tsy aditra. Fafitiavana mety tsy mety ritra. Fafitiavana tsy mety Efa natolotra. efa natolotra. Izany masoko mipitrapitra. Masoko mipitrapitra. Pitireo mitalao. Aza vela irery. Aza vela irery. Somtany ho very. isanandro maomezay anjara masoandro. Mba omezay anjara masoandro. Re Jesosy aro fiare mba ho tafarina. Efa miezaka foana isanandro. Ezaka foana Mba ilasa ny marina. Mba ilasa ny marina. Malahelo ny foato anaty tomarary tsotanjy. Raha tsy toetryanao mitondra hery vaovao. Anay mpanompo avirery Jesosy tompo. Ka ny foko izay manana fanantenana. Finoana idirako anikanana. Anyandro izay mbola iainako sisa. Andro izay mbola iainako sisa. Dia idirako izorako any am-paradisa. Any am-paradisa. Ôry tompo, anaraka anao tsy aditra. Anao tsy aditra.
fafitiava tsy mety ritra mefanatolotrao samy masoko mipitrapitra mitoreo mitalao azavela irery sao mitady overy isan'andro mba omezay anjara masoandro no anaraka am Jesosy tsy aditra ry havana no tsika tsy aditra tsony amen kame foko zay manana fanantenana devinona itirako anikanana arenandro zay mbola iainako siza no mitiova bismirabany ambaratesa i Jesosy arofiare mba ho tafarina efa miezaka fonisanandre mba ilazany marina malahelo ny foatanaty tomaray tsivaty atsy tongetranao mitondra ely vaovao manay manompo avirery Jesosy tompo alleluia amen Jesosy malala no tsika naraka an Jesosy tsy aditra tsony ry havana malala mandra-pahoviana Jesosy no ananatra atsika eto e no tsika ry havana no tsika mba hiteny amin'izay androany e Jesosy za tsy aditra tsony amen de tefa ely zay fotoana ny andrasana anao zay tonga ihany ianao ty ankehitriny rehefa tonga eo ihany ianao alleluia da andao tsika tsy sangisangy ny famindrapon'Andriamanitra andao tsika ry havana tena ho matotra amin'izay amin'ity fanomponan'Andriamanitra ty ry havana malala homena tombonandro ange tsika ry havana ahafahantsika mikarakara ny voavitsika ahafahantsika manamboatra ny lalantsika de reo vinaritsika vao tapa-kevitra reo vinitsika vao tena hiteny amin'izay hoe Jesosy anomboka andrafitra amin'ny fitoerako amin'izay hafa sao taraiky eto daotsika androany mbola anatona an'Andriamanitra raha mbola misy zavatra hitanao mihitsy hoe mbola sakana mety mahatonga anao tsy ho tafita mahatonga anao mbola lavitra an'Andriamanitra androany tena fotoana tsara ry havana Andriamanitra raha mibebaka tsika androany dia tsy raha pitro izy vao manadio ny famotanao fa amin'ny herinandro izy vao manadio anao fa ny vavanao mivoaka le lehilahy anankiray inge ry havana vao niala taletrano fotsiny dia efa manao marinina tonga teo amin'ny tempolo izy ny ten'Andriamanitra hoe vao niala tany ianao dia efa manao marina mbola tsy zavatra mivoaka ny vavany akory azy zany hoe raha misy zavatra mamaika an'Andriamanitra indrindra dia ny anadio atsika ny amelantsika zany no mamaika azy zany mbola mihoatra lavitra noho ny fitahina sy ny fanasitranana sy ny zavatra rehetra izay andrandratsika aminy fa ny mamaika azy indrindra rehefa dia ny amindra fo ny amela ny helotsika ry havana malala do tsika androany teny amin'ity ry manao hoe mbola fotoana ahafahantsika manatona an'Andriamanitra dia mbola anao androsandotsika amin'irany hoe manatona amen Alleluia. Aok'izay tebitebinao aok'izay tsoritao manatona fotsiny ianao mila fitsarana mila fihononana
natune Okusai ni tebi na Okizai churi tauta Natune Mira fitarana Mira fiununa Natune Sasaulitana Atiana Ilaw sinyutana Hafuizu Vaidana Tiamitiana Baba Tuana Ramadiliana Kuraisu Jesusiga Mirani Hanadiwana Jesusimanaka Manatonyana Sata Mandira Kamana Sata Manatunyana Sasawitana Medium Latiana Iauzinyutana Hafuizu Vaidana Tiamitiana Mbaba Uana Ramadiliana Kuraisu Jesusiza Mirani Anadiwana Sasamitana Mediume Latiana Sasamitana Inauzinyutana Hafuizu Vaidana Tiamitiana Mbaba Uana Ramadiliana Kuraisu Jesusiza Mirani Anadiwana Kuraisu Jesusiza Mirani Haleluya, Jesosy malalo. Ny zavatra tena ankeza indrindra raisitsika androany dia havoazon'i Jesosy aminao indray ny famondram-pony. Haleluya. Havoazina amintsika indray ny famondram-pon'Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ilay lehilahy anankiray izay nalarin'ny paralysisy dia maika ny olona nitondra teo aminy satria te ho sitrana
Tia hita fahagagana farak'izay aingana satria malemy io lehilahy. Dia ny bataina natao mihitsy ny fomba rehetra ahatongan'io lehilahy io teo anoloan'i Jesosy mba hahita fahagagana, mba ho sitrany io lehilahy. Fa hozy Jesosy sy ny manangana anao no maiky fa namindra fo aminao. Hozy Jesosy manao hoe anaka voavelany iloko gaga ny olona, mbola gaga daholo aloha ny olona fa zava-dehibe nga zany. Hozy ny faritry hoe ngahinao manana fahefana mela heloka, satria ny olona tsy mieritreritra fa zava-dehibe ny famelan-keloka fa hozy ny olona io mitsangana ny zava-dehibe, io sitrana ny zava-dehibe, io ny mpanao fahagagana dia sitrana io. Zay ny lehibe indrindra fa hozy Jesosy tsy zay ny lehibe indrindra ka possible misy olona mbola tsy mitsangana, mbola tsy sitrana ny aretiny fa efa tonga eo aminy ny famindrapon'Andriamanitra. Zany ny zava-dehibe ry havana malala, tsy maintsy ilayntsika isan'andro zany, satria ny famindrapon'Andriamanitra tsy voafetrany eto amin'ity tany ity. Fa nasanatrika ny maty azy io lehilahy io lehilahy narary ny paralysisy io. Ny teny Jesosy ny teny taminy fa voavelany erikao dia azo antoka fa voavonjy izy. Na maty ny paralysisy azy izy, na maty ny aretina azy izy, fa mbola ozy koa Jesosy sady voavelany eriny no mitsangana izy. Halleluja, amen. Jesosy malala hoentinao mody androany, raha nandeha namonjy fanasana ianao dia mitondra gâteau ianao mody. Fa androany raha nandeha namonjy sabaty ianao dia hoentinao mody sy androany. Ny famindrapon'Andriamanitra ino ny gâteau hohaninao mandritry ny herinandro dia andrimbona amin'iny foana ianao dia hihinana ianao isamaraina isan'arivo. Hihinana amin'izany famindrapon'Andriamanitra izany. Ampidininy amintsika izany androany ato anatin'ity andro sabaty ity. Misy olona tena mila an'izany eto, tonga eto androany mila famindrapo, mety mila fananganana, mila fahagagana, mila fanasitranana. Fa mialohan'izany tonga aminao ny famindrapo dia mahazo tohomana eny, dia mihinana dia mivokizy fa omenanao izany ary tsy avelan'Andriamanitra eo. Amen. Fa tsy maintsy tonga any an-danitra eo, tsy maintsy mitsangana koa ianao. Halleluja, amen. Jesosy hanangana anao Andriamanitra ho tonga any an-danitra ny antsika rehetrarehetra reto dia mahazo tominana amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Fa ho tehiriziny Andriamanitra ho antsika izany ry havana malala. Mahandra-piavon'i Jesosy dia misy famindrapon'Andriamanitra tehirizina ho anao. Amen. Misaotra Jesosy malala, misaotra Jesosy malala amin'izany. Mba tsika mba hisaotra an'Andriamanitra ry havana amin'izany famindrampony nomeny antsika izany. Aza mbola taitra aloha ianao efa maninona ny aretiko ny sitrana, aza mbola manontany aloha fa andao fotsiny alohantsika ry havana malala. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famindrampony izay efa nomeny antsika. Andao tsika mba hiteny androany Jesosy tehirizy ho aza ny famindramponao izany, fa izany angeny ahafahako makany an-danitra Jesosy. Ny olona tsy hamindra an'Andriamanitra fotsy afaka hita fiainana mandrakizay izany ry havana malala. Fa nasitrahana aza tsy hitany koa fiainana mandrakizay ve ho hitany raha tsy hamindrana fo izy. Androany natsika androany hiteny Jesosy ametiko miakatra izany famindramponao izany. Hita amin'izay tsika androany tehirizy ny anjarako Jesosy fa ho avy any. Amen. Fa tsika fotsika rehetra mihitsy izany androany. Halleluja. Amen. Jesosy. Halleluja. Tehirizinao anjarako Jesosy io. Mahatrapiazo kita teo anilany. Halleluja. Mitoetra milana saletizide nilalana izurako
Alisarutra Nulalovako Arudiam Tiuputaka Iturulanava Umayerina Aharifikisha Dewa Mina Atulutu Mantu Nifyayaku Tantana Tusulafaka Tantanua Tusulafaka Pamalama mai Nanitari Tiavichu Adisata Laluvaka Adisarucha Nulalovaku Arudiam Suputaka Arudiam Tiuputaka Iturulandava Umayerina Aifikisha Dewa Mina Yazaraku Tesosio Madabiariku Itwecha Nilanda Faetishite Nilalanda Isuraku Atsata Laluvaku Adisarucha Nulalovaku Arudiamu Tiuputaka Iturulandava Umayerina Aharifikisha Dewa Mina Aharifikisha Dewa Mina Aharifikisha Dewa Mina. Amen. Jesus Hallelujah. Anomeherantsika Andriamanitra ry havana. Anomeherantsika Jesosy ry havana malala. Anomeherantsika izy. Antsika mifikitra amin'ny mandram-piaviny ry. Ny herin'ny anana eny ekinantsika ry havana. Anomehery anao Andriamanitra. Aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao. Fa tena omeny Jesosy hery ianao afikitra hatramin'ny farany. Amen. Atsika anao antira anankiray ity mialohan'ny idirantsika amin'ny fidelana vitsivitsy dia ataontsika amin'ny fotsika rehetra indray izy ity. Mampafana ny fotsika izy ity. Mamerina antsika indray. Halleluja. Fa tena hisokatra ny lanitra ry havana. Mamerina antsika indray. Fa ho avy ny fotoana. Halleluja. Ilaoza antsika izao rehetra rehetra izao. Misy fotoana izay vadiny mieritreritra hoe Jesosy avy zany ny fotoana hiakatra izay Jesosy dia tafery reto fitaovana rehetrarehetra fanaovana fandaharana reto.
mijanona daholo ny ordinatera sy ny karazana fil isan-karazany telefona sy ny zavatra rehetra. Fa izay miakatra Jesosy. Dia eto ireo sisa tsisy mpanao fandaharana intsony. Ka lasa izay miakatra. Ny fitaovana sisa ny tavela eto. Eto tanaty live mihitsy aza ny lasa tampoka. Gaga ny olona hoe ino io mandeha amin'ny live io. Efa tsisy olona miteny intsony. Janona eto ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny taratasy rehetra sy ny zavatra amin'ny noty rehetra resina hatramin'izay sy ny zavatra rehetra ny baiboly. Janona eto satria ho avy ny fotoana ilaozantsika izao rehetrarehetra izao. Amin'izay fotoana izay Jesosy teny hoe vita. Tapitra ny asa, andao amin'izay. Andao amin'izay. Fa raha mbola eto aloha dia mbola tsy tapitra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola tsy tapitra. Mbola mitohy ny antsoantso. Mbola mitohy ny foana ny fitaovana. Mbola mandeha ny foana ny ordinatera sy ny telefona. Raha mbola tsy tonga Jesosy lavalabala. Ho avy ny fotoana hitsaina ao anatin'indray mpimaso izao rehetrarehetra. Ary amin'izany tsika vao tena hita hoe Jesosy tena vita tokoa kay. Tapitra ny asanay Jesosy. Engany mba tsy hisy tsony amin'izany fotoana izany hoe tahak'izay ananao an'izao. Tahak'izay ananao an'izao. Raha mba tsy ity manko ny nataoko fa ity dia mba tonga ihany. Engany tsisy ho amintsika izany. Tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandahana izao nandritra ny taona maro sy ny volana maro sy ny andro maro. Mba tsy hisy niteny an'izany antsika raha. Mba hiara hifalitsika. Hisokatra ny varavaranlanitra. Hiara hirodina hitsofoka antsika rehetrarehetra. Haleluia. Ataontsika izany raha mahafinaritra izany androany. Tsy hitsahatra ihantso azo izay. Mandra-pahatonga ny farany. Haleluia. Antokalina mitsalavatsika amin'izany androany. Faly ara-dahoaniko ianao. Haleluia. Amen. Jesosy. Omega with fun, body fire sound. Yang Chatre. I'm trusting Madre Fanele. Kabula Bisno Laza. Amal Yang. See Yang Chatre. Babylon Chawangarati. Kita mana kula sana. Halo, kami saya. Hallelujah.
Haleluya. Afaka itiaka mafy be tsika ny anatin'ny tokantrano any a. Faly aramba-hoany koa ianao. Haleluya. Ikatony ny vavahadiny lanitra zao izy mbola vo mbola afaka miditra zay te hiditra fa misy fetrany io ravana manana. Tsy ikatony io indray andro any amin'izay fotoana izay io ikatona ho an'ny olona fa tsika efa tafiditra manomboka ny fety. Haleluya. Tsisy ranomaso, tsisy fahoriana, tsy misy fahafatesana, tsy misy aizina tsony amin'izany. Any tsy misy na dia aizina azy, tsisy aloka any, tsisy fahafatesana izany tsony any, tsy misy fisarahana tsony any hoe mbola ho faty indray ve mamanay rô viny, tsisy an'izany tsony any fa fifaliana mandrakizay havana. Tianao ange Jesosy miorena tsara aza miova, miorena tsara aza miova. Raha tianao zany dia zay ihany ny fanafodiny, tsika tsy miovaova ny havana. Tianao Jesosy. Haleluya. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty tsy haiko na misy raha tsy misy hira le izy dia ataontsika karaoke. Tsy maninona ataontsika karaoke raha ohatra ka tsisy hira le izy fa feokira fotsiny dia tsy maninona. Haleluya. Ataontsika fotsika rehetra iteran'Andriamanitra tsika androany. Haleluya. Teran'Andriamanitra tsika zany mihitsy le ataontsika androany hoe miorena dia aza miova. Haleluya. Ndao ary I love you.
tsika ho an'i Jesosy no ira fidelana anankiray ary tsika farany aorianan'izay tsika ihany tenin'Andriamanitra. Aleloia. Aza miala fa mbola ihany tenin'Andriamanitra sika rehefa eo amen. Mbola vao aperitiva fotsiny izay no antsika izay. Mbola iaino ny tena sakafontsika rehefa eo Man'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny herin'ny indray tsika mihoneto raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy amin'ity herinandro ity dia mbola mihoneto indray tsika amin'ny heriny ho an'i Jesosy ny voninahitra. Mankasitraka anareo rehetra samy mahery tahiny Jesosy dalahintsika rehetrarehetra. Haleluia. Amen. Mipetraka ambony ny seza fianianana tany fitoeran-tongony milanitra ny anane manilay mipetraka ambony ny seza fianianana tany fitoeran-tongony milanitra ny anana
dia rainay ianao Andriamanitra, dia rainay mandrakizay ianao Jesosy malalo. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra androany, isaoranay ianao izay rehetra nitondranao sy hitantananao anay, misaotra tamin'ny fotoana teto androany, misaotra satria tena tianay tokoa ianao. Notantaninao zahay nokasianao zay Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny fotoana rehetra, ho anao rerany voninahitra, ho anao rerany derany aja sy ny saotra hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany, nanomboka tany amin'ny commencement ankira sy ny fitarihana ny famitenana ny toriteny ka hatramin'izao dia tsy mitsahatra mikasika ny fonay ianao. Ho anao rerany voninahitra, ho anao rerany aja ny dera sy ny saotra, ho anao hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy malalo, misaotra ny amin'ny fitiavanao lehibe, misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay nataonao, fa tsy takatry ny saina, tsy takatry ny saina na dia ny fahafahanay tonga eto androany hitandrina zany andro sabata zany Jehovah Andriamanitra, tsy takatry ny saina zany, tsy takatry ny saina zany satria lehibe ianao Andriamanitra, tsy takatry ny saina zany fa manaiky fotsiny izay hoe lehibe ianao. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misandraty ianao amin'ny fitoerana ambony indrindra, dia raiso ny fiderana izay atolotra ianao androany fa natao anao zany. Misandrata Jehovah Andriamanitra, da io ny teny izay hotoriana eto androany, tsy ho amin'ny herinay na ny tanjakay fa ho amin'ny herin'ny fanainao masina izay miteny aminay androany, miteny aminay izay tokony ho lazaina eto androany. Azahoana mandeha araka amin'ny fisainanay izay fa ny fanainao masina ny taritarana aminay. Misaotra Jehovah Andriamanitra tsy toa. Halleluia, amen. Andray baiboly isika fa ao anatin'ny famakimanana amin'izany andao no hira anankiray tsika hidirantsika amin'ny toriteny. Raha iso ny baibolinao dia maka toerana tsara fa hiran'ny toriteny tsika orina ny tira ty. So milonao ray kanandrapeo dia iantsoanao ray so tsy ho leo raha sendrirery aho dia eo ianao dia hitaray rakora sena lavao. So milonao ray kanandrapeo dia iantsoanao ray so tsy ho leo raha sendrirery aho dia eo ianao dia hitaray rakora sena lavao. Fa tsy tsanonao ny antsoanao sarotra lalako mitady ampiemotray ny tananao ihany fikiriko mafy amitsoro ampahena iray anony diako. Iteninao ihany no fiainako, dierinao tompona ankinako, ilalanao misorako, ny fiainanao rehetra no tafiko. Iteninao ihany no fiainako, dierinao tompona ankinako, nilalanao isorako, ny fiainanao rehetra no tafiko. Fa tsy tsanonao ny antsoanao sarotra lalako mitady ampiemotray ny tananao ihany fikiriko mafy amitsoro ampahena iray
Halleloia. Sorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a dia miaraba antsika rehetrarehetra indray a izay tratraritra eto amin'ity androany ity raha lasana vavimalala dia matoky somino aho fa mahery daholo indray tsika rehetrarehetra hiatrika an'ity androany ity a. Misoran'Andriamanitra raha mbola tonga afaka hitandrina sabata eto izany. Misoran'Andriamanitra raha mbola afaka anonotra raha nisy tsy nety a. Androany ke fotoana afahantsika miteny amin'Andriamanitra tsy nety Andriamanitra le ohatr'izao fa mba meo famitsorana moa e. Halleloia. Misoran'Andriamanitra raha mbola afaka hidera azy eto androany a. Misoran'Andriamanitra raha mbola afaka ny ametraka indray androany tantaram-pitiavana noho ny tantaram-pitiavantsika sy Andriamanitra amin'ity androany ity. Hoe Andriamanitra hoe meko azy koa ny sabatako famantarana amiko sy aminy. Fotoana ahafahan'Andriamanitra mifankafantatra aminao indray hamantarana, famantarana, marika. Halleloia. Marika izany sabata zany. Tombo-kase zany. Ametrahan'Andriamanitra indray ity anaty dia sy ny tombo-kase. Halleloia. Soran'Andriamanitra. Ito mpisarindra rahaingo ary ity zanay de Madagasikara, Paêtre Sava, Jesosy Mpandresy, sarindra rahaingo, Mersobe Anjana, Razanazo Sylvie, Fabiola Zanakandapa, Paêtre Sava, Tina Rakoto Arzaka, Ingdina Rodriguez, tahiny tompo Kodanela, tsika rehetrarehetra, Soameva, tahiny tompo tsika menaka. Falibe mahitanareo dia bon sabat tsika rehetrarehetra. Io sabata fafinaretana sy fitsarana ho anao any ity androany ity. Izany tokoa ry havana. Misy fotoantsika mitady kivy, mitady hemotro tsika. Mitady hempotsika amin'ity azakazaka ataontsika nefa za te teny aminao. Fa raha ohatra azakazaka lavitrezaka ity fanomponan'Andriamanitra ity ho atsika rehetrarehetra, io ny toro farany. Tahiny tompo a Zinarandrena Soa. Halleloia. Tonga soa. Tozy tahiny Jesosy. Halleloia. Marie Angela, tahiny tompo Soameva. Ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy antsika eto fandarana andramoka izao rehetra. Ho an'ny olona rehetrarehetra izay niditra amin'izany lalambean'ny azakazaka zany, lalana fiazakazahana. Araka ny tenin'ny Paoly, izay olona rehetra niditra teo nafiry taona zay nanomboka nidiran'ny azakazaka teo, lavitrezaka iny a. Dia azo antoka fa tiany toro farany. Misy toro farany miandry antsika. Eo amin'ny toro farany io a, eo ny tena manangona ny rehetra misy fomba fiady. Ravana amin'ny azakazaka lavitrezaka io dia misy fomba efa fiady amin'io. Za tsy dia mpanao an'io, zaho tsy manao an'izay, tsy ao anatin'izay sport miazakazaka izay mihitsy ny tenako fa za taloha farany foana rehefa miazakazaka. Fa kosa misy fomba fiady amin'io. Rehefa mijery ny lazakazaka lavitrezaka isika dia misy an'ilay olona tonga ainga le mandeha miazakazaka be voalohany iny dia tadidio fa iny no farany. Fa le tsy taitra manaraka ty ariana ohatrany tsy taitra manaraka rythme iny fotsiny. Tahiny tompo Suzelle, dia Angelina Diamant, dia Marina Tiana, dia Nachimie, dia Myria, dia Marie-Jo. Halleloia. Dia iny le manaraka rythme iny a, mitazona aina izy. Fa misy zavatra zany tena tehirizina ho arianao ho amin'ny toro farany. Dia iny mitazona rythme iny. Tsy maninona anazy na mbola niariana izy mandritra raha toro anankifolo, ny toro anankivalo tsy rarahana ny ariana izy, tsy mikonty aminy zany. Fa ny zavatra fantany ao anaty azakazaka izy. Dia mitazona ny rythme izy. Halleloia. Mitazona ny rythme antsika teto foana tsika hatramin'izay.
misy fotoana latsaka kely a, misy fotoana somary mandroso kely fa miarabanao androany ty amin'ny tazona rytme ianao. Alleloia. Tsy nanao le azakazaka mafy be voalohany reny tsika satria fantatritsika fa ho lavitry ty lalana ty. Ny tenana koa zany efa ankehitriny mby akaiky ny arrivé, mby akaiky ny arrivé, ary tsy fotoana fitazomana rythme ntsony indray zao, fa fotoana amoahana an'le hery. Alleluia. Amoahana an'le hery a farany afahantsika mamita an'io. Na misy miazakazaka reny a, le toro farany iny de ny atsasaky ny toro farany iny lay hoe pasteur Jesosy iny a, tena zay ataon'le mpiazakazaka eo zay atongavany ny ataony. Tonga eny amin'ny arrivé na sanatry safotra ary izy, na sanatry tena malemy tsy tafatsangana tsony ary izy, tsy maninona zany. Ho maro ny tonga ny an-danitra rehefa ho avy Jesosy, tena tao anatin'ny efa hery farany, efa tena reraka zarara tafiditra. Fa maheno feo anankiray manao hoe ry mpanompo tsara sady matoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao, dia inona atonganao olom-baovao. Avaozina indray ny zavatra taloha, dia miverina tanora, dia hery vaovao, fanahy vaovao, entina hiditra an'izany fiainam-baovao, ary io dia mandrakizay. Tsarotsika rehefa nametreritra an'izany foana isan'andro. Tsy maninona tsika nametreritra an'izany foana 5 taona lasa, 8 taona lasa, zany nefa resakitsika teto. Diso fe tsika raha zany ndray mbola resantsika amin'izao raha miteny anao hoe zao ny toro farany. Rehefa io toro farany io zany a, misy le mpiazakazaka io zao manana an'le montre iny izy, chronomètre iny. Rehefa tena anatin'ny ary rehefa tsy misy fotoana hoe mandalo toro ray dia tape hijerena ny tsy any tsony, hoe firy ny rekoriko, tsy misy fotoana hijerena ny tsony. Fa zay atongavany ery izy reraka. Andao ajanontsika amin'ny fijerena an'izany. Izaho ty ary zao navita vavaka 4 andro androany, 4 andro any a, vatikanina 4 moa zay vitako a. Inona moa ny didin'Andriamanitra efa nitandremako a? Tsara daholo zany rehetrarehetra zany. Fa eo amin'le hery farany azakazahantsika amin'ny atsasaky ny toro farany. Satria tsika ngery havana raha mandinika dia raha malala fa mananontanyna daholo ny zavatra maro isan-karazany. Ary ireo zavatra maro isan-karazany ireo dia voalazan'Andriamanitra fa tsy hoe zavatra vaovao. Ny fahoriana, ny mosary, ny ady, ny krizy, ny vidim-piainana lafo. Ka za tety amin'izay ny olona tsy mivavaka aza mba miandrandranyizany. Disotsika raha tsika tsy miandrandranyizany. Mamaky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny bokin'ny Jaona, Matio azafady, Matio 7:20. Matio 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30 no vakitsika androany. Tany Tompo Erika, tany Tompo Razana Monika, Mampionina, Suzelle, Marina Tiana, tany Tompo daholo tsika rehetra. Rehefa vita narano ny teny dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Aja asika fatitsita iny Tompo ihany koa. Anaran'i Jesosy raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy hazava, ary ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahona lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary anangona ireo olom-bofidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Halleluia. Amen. Ny fialohavan'io teny io fa lavalava moa dia ny fitantarana ny fotoana hamelohan'ny avian'i Jesosy. Izy fahoriana tsy misy toy izany no ten'Andriamanitra ny amin'ny 5:20 any amin'ny Matio dia voalazan'ny ten'Andriamanitra izy fahoriana
lehibe zay tsy mbola nisy to azy aty zay ny androany zao tontolo zao mandraka kehitriny sady tsisy intsony fahoriana farany io zany ny fahoriana farany zay olona mbola tsy niaina fahoriana rey zany dia tsy maintsy andalo fahoriana fa io ny farany ho an'izay efa mpandalo fahoriana io ny farany ho an'izay tsy mbola nandalo mihitsy io ny farany mety sady voalohany ho an'ny hafa fiafarany ny fiainana ny zavatra tsara rehetra nisy teto amin'ity tany teo inona moa mitondra endrika eto amin'ity tany fanerisika rehefa miposaka ny masoandro sa tsy marina zany fanerisika rehefa miposaka ny masoandro dia farikotsika amin'ny alina rehefa dia volana ny andro dia mazava amin'ny alina satria misy kintana marobe manazava ary anomboka izy zahatra ratsy amin'izay eto amin'ity tany ity masoandro a ho amaizinina tsisy fety dia maizina eto antany maizina ary ny volana tsy hazava andro aman'alina zany isy aizina ary le kintana nanazavana mila peritra nafinaritra teo a iraraka amin'ny tany latsaka daholo zany meteorita ray milatsaka ny amin'ny desert'ny États-Unis any mamoaka lavaka ngeza be mihitsy fa amin'io a tsy anankiray zany ny latsaka fa maro ka tsy fahoriana tokoa ve zany ravana malala hoe misy kintana milatsaka zany eo tokotaninareo nefa ny filatsahana zany tsy ohatran'ny vato koa fa ohatran'ny meteorita ohatran'ny kintana ka raha ataoko hoe 5 kilometatra ny savaivony zany a tsy 10 kilometatra ny lavaka ataon'izany ary ny soka entiny zany a dia tsy haintsony hoe orohorontany tsy voarefin'ny mari-pandrefesana Richter intsony zany zany hoe ny fanazavana nyity teny ity zany dia zao misy ampahany amin'ireo hitany masontsika satria tena mandra raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo misy amin'ireo ampahan'ireo zany hitany masontsika misy amin'ny ampahany amin'ireo fahorian'ireo a iainantsika fa mahafinaritra ny fampanantenana men'Andriamanitra an'izany fotoana zany izy a amin'ny 2024 raha tsy efa noafoezina zany dia tsy nisy nofozonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina zany andro zany noho isika zany mbola isy tombony amin'ity tany ity koa hoe noafoezina le izy satria tsika eo tsika zany tsy hoe misola tena tao zandina be ao hoe dia tsika ve zany ozy ny olona nareo zany tena vonjena nareo irery miezaka foany tsika isan'andro miezaka tsika leloia miezaka tsika président efa tsy président ntsony ary avana mbola antsona président minisitra efa tsy minisitra ntsony ary mbola marano ny fonda tsy antsona minisitra nefa izy efa tsy eo ntsony tsika indray mbola manam-paniriana mba ho any an-danitra dia andao atao hoe isika hiakatra tsika zany ny tanitsika eto kosa zany ny tanitsika eto fa rehefa afaka kosa ireo fahorian'ireo a dia isy zavatra lozan'ireo amin'izay hitrany ary io loza io ireo zavatra mitranga ireo matsy manony amin'ny 2024 hatramin'ny faraika amby 30 lavabe io fitantarana io fa ireo zavatra tonga dia ohatry ny tselatra amin'ny fitrangan'ireo any misy zavatra tena miara-mitotona mihitsy amin'ireo dia zao ilay zavatra miara-mitotona ny fiaviany zany masoandro maizina sy volana sy kintana miraraka sy ny fisehoany Jesosy ny famantarana ny Jesosy ny amin'ny raha aman'lanitra ary ny anyrahana ny anjely akany olom-boafidy isaky ny vazatany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra mbola ao anatin'izany koa misy olona mitomany miara-mitrango ireo zavatra rehetrarehetra zao amen miara-mitrango ireo ny ampahan'ny olona voalohany anankiray ny ampahany anankiray dia eo ambonin'ny anjely esorina ingana esorina amin'ny fotoana anankiray mitovy alleloia milatsaka ny ramasika amin'ny ampinaretatika fotoana le tantaran'le teo hoe ho amin'ny fotoana mijanona eo reto fitaovana reto mijanona eo rehetra mijanona eo ny problème atsika mijanona ny facture tokony aloha mijanona ny taratasy fanjakana vola tsy maintsy aloha mijanona ny asa defa nefa ny patron anao anatin'ny telefonina reto avy ny asanao milatsinay mijanona daholo reny tsy mirarahany reny so mijanona eto reny ny ampahany anankiray voalohany tonga dia miakatra ny ampahany ray faharoa hitomangy
sady ahita ny zanak'olona. Ny zavatra mahafinaritra ny mahita an' Jesosy, ahita daholo ny olona rehetra. Ahita daholo ny olona rehetra. Ino hoe ino kay zany Jesosy ny zareo zany? Hoe ino ino le tenenako ratsy? Hoe io kay le nitsiratsirentsika? Ahita daholo. Mahita an' Jesosy tonga eny amin'ny raha ho any lanitra ny olona rehetrarehetra. Fa misy ny janony eto tany hitomany, dia misy niakatra any amin'le toerana tsy misy ranomasy intsony, tsy hitomany intsony. Mizara roa mazava ireo. Ary ao anatin'ny fotoana foana fa tsisy ady hevitra intsony, tsy misy fifampirarana intsony, tsy misy akantantsony ahoana marina moa le conditionné avy tonga nareo miakatra inona tokony atao mahatonga nareo ohatrany miakatra ohatrany io. Tsisy intsony zany. Fa mizara roa andro fotsiny, mijanona mitomany ny miakatra avy amin'ny fifaliana. Ary zany fifaliana zany fena mbola tsy niainantsika hatramin'izay niainantsika. Zany fifaliana zany hoe iny misy anjely maka anao, tsy mbola nisy niainan'izany. Fa zao, raha mba isan'ny olom-boafidy ianao, raha mba isan'ny olom-boafidy ny tenako, amin'ny fotoana mpaninona mafy ny trompetra, ahian'ny trompetra mafy be mbola tsy haintsikatsika zany, miaraka amin'izay mahian'ny tanana misy mitazona antsika. Aleluia. Tonga dia ohatran'ny magombana be ianao, tonga dia miakina misidina ianao, mbola tsy tonga saina tsara ianao. Fa inona ary zany? Tadidinao tampoka. Matthieu 24 zay Jesosy. Matthieu 24 reto ah. Aleluia. Misy tonga dia mitomany eto ambany, fa misy tonga dia fe fifaliana be mihitsy fa dia miakatra. Tsy mamaritra intsony hoe nanana sa tsy nanana, inona ny sarangany olona teto. Tonga dia faly fotsiny izao. Misy anjely ny raha nahaka azy. Ary ho angonina satria maromaro izy ireo, amin'ny toerana samihafa, angonina. Aleluia. Ary tsisy adino hatramin'ny vazan-tany efatra ka hatrany amin'ny faravody lanitra. Aleluia. Tsy misy adino raha mbola olom-boafidy koa zany olona zany. Na dia ataoko hoe misy olona zay zao mikarany be mihitsy izy miasa any amin'ny pôle nord, dia any amin'ny gilasy any izy, olona vitsivitsy kely, dia any lavitra ena tsy taka amin'ny maso, isaky ny enim-bolana ny mody mba mahita fiainana. Dia zao ny tenindreo fa hoy andeha hoeny amin'izao tontolo zao, satria tetsy amin'izao tontolo zao ny fiainana. Lavitra zany any fitondrana fandehanana zany olona zany makany amin'ny asany, dia nampiasaina daholo reny le hitanao le ohatrany traxe be, ohatrany fandehanany ambony gilasy be reny, dia tena hoe tena any lavitra tanteraka, tena lavitra. Mety misy arangely avana olona eny amin'ny volana amin'izany, mety misy arangely avana astronaute voavonjy, fa hatrany amin'ny vazan-tany efatra, hatrany amin'ny faravody lanitra, eny amin'ny habakabaka rehetra eny, mety misy olona eny ambony roplanina. Aleluia. Fa irahana ny anjely ary ny anjely mahafantatra. Efa misy anjely mitilitily zao ianao io Angelina, misy anjely mitilitily zao ianao io Marie zao, Rosemina zao misy anjely mitilitily vao mahazo beka dia Rosemina ny alaiko. Aleluia. Amen. Vonimbonina samy anjely ray avy ny antsika ireo. Ny olona rehetra na mbola firy miliara koa ny velona, misy anjely ampy an'izany eo an-danitra. Fa amin'ny fotoana mpanenona ny trompetra mafy, dia angoniny anjeliny izy, aniraka ny anjeliny izy, dia angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravody lanitra. Mahafinaritra meno an'izany, mahafinaritra meno an'izany, mahavelom-bolo. Fa misy lalana tongavana amin'izany fa tsy tonga fotsiny izany. Izy raha loatra reto olom-boafidy reto, izy loatra reto olom-boafidy reto, reto olom-boafidy reto dia olona nofidiana efa hatramin'ny ela. Mbola tsy nahafantatra araka ny tolotentsika tamin'ny fakomary, tsy anareo no nifidy ahy, fa izany no nifidy anareo mba handeha sy hamoa. Aleluia. Ireo olom-boafidy ireo a, ilay tsy nahafantatra koa reto izaho dia voafidy, fa ny rahana izy handeha dia hamoa. Olona nahamoa daholo zany ireo. Ahoana ny tonga an'izy ireo mba hamoa? Ezekiela
toko fahaenina amby telopolo maika Ezekela lavalava kely tsika zafady Ezekela toko fahaenina amby telopolo no vakitsika amin'izao fotoan'izao ny soramandry ny Ezekela fahaenina amby telopolo andiny manomboka amin'ny andiny fahaenina amby folo dia hoe ny fifampiankinany ny famonjenany Israely sy ny fahamasinany mizatra mifampiankina zany eo ny zany hoe ny famonjenany Israely dia miankina amin'ny fahamasinany fampiankina ary vokatry ny fahamasinany dia ny famonjena azy fampiankina zany vakitsika andiny faharoa amby roapolo amin'ny aran'ny Jesosy dia ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazainy Jehovah Tompo tsy noho ny aminareo nanaovako an'izany taranak'Israely fa noho ny anarako masina izay lotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo ary masika ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa ka dia ho fantapazany Jehovah hoy Jehovah Tompo rehefa miseho masina eo masina amin'ny ataoko aminareo andiny efatra amby roapolo fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko indray ilay angonina avy any amin'ny tany rehetra fa hoentiko any amin'ny taninareo eo fapahazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no nataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary fanahiko no ataoko anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipika araka azy aronony any amin'ny tany izay omeko anrazanareo anareo ka orika anareo za Andriamanitrareo ary omonjeko afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo ka atsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy hanesorako mosary intsony ianareo tapetritsika aloha fa toizatsika rehefa avy eo hoy ny ten'Andriamanitra alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo io zany aloha mbola tsy le fangalan'ny anjely ho any an-danitra fa mbola le fangalanantsika tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao amenina ny Ezekela fahaenina amby telopolo zany ny fanomanana ny Matio fa efatra amby roapolo satria ny tenako anao hoe misy karazany roa ny ray hijanona hitomany ndray akatra eto dia fanomanana tena cours spécial préparation zany raha andehanao examen anao dia misy préparation izay ataonao arahanao préparation izay ho atao aminao dia ny Ezekela fahaenina amby telopolo dingana ngezany ataon'Andriamanitra any nalaina aloha tsika avy any amin'ny jentilisa fa avy any amin'ny jentilisa sika dia maloto ny kasokasoka tamin'ny jentilisa sika dia maloto na ny fitenitsika aza dia tsy mendrika an'Andriamanitra na ny fihetsika satria nahita ny fihetsiky ny jentilisa eny misy fotoana na dia mifanompontsika an'Andriamanitra ary tahaka ny fanompony jentilisa sampy inona moa ny manompo sampy ry havana ny manompo sampy dia mitondra zavatra eo amin'ny sampy mba hamaliny mba hazahoana ny zavatra izay ilainao mitondra tantely tsy mitapika ianao na mitondra akoho lameny ianao dia tapahana ny tendany dia alefa ny raha dia ny olona mpanompo sampy rehefa ny olona mpanompo sampy zatra nompo sampy amatona no tonga mivavaka dia rehefa tonga hivavaka izy tsy misy afa-tsy mangatapitahina rehefa mankeny amin'ny sampy tsika tsy misy mibebaka zany mandeha amin'ny sampy tsika tsisy mitorofity amin'ny sampy zany za sampy dia tena tianao raha tsy eo ianao tsy mety ny fiainako tenenao ny fifalian'ny foko ianao ny asambary tsisy an'izany tapao ny tendana koa dia angatao ny fitahina dia mankeny amin'ny vato masina isan-karazany eny ny olona angataka zazy izy andeha hoeny mavita amin'ny fo amin'ny folo maraina angatapitahina ny jentilisa nge mahay manompo sampy eny fa na dia tsika ny fankahary tamin'ny jentilisa manao fivavaka amin'ny sampy tsika mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra raha voan'ny olona zay tonga eo amin'Andriamanitra tsy afa-tsy angatapitahina mba mangatabavaka tsy afa-tsy mangatapitahina mitovy amin'ny mangatapitahina amin'ny raza mitovy amin'ny mangatapitahina amin'ny sampy fivavaky ny jentilisa zany ny sampy tsy mila adorena tsy mila anina be zany hoe tena torotoro fo mihitsy anao dia mibebaka ianao fa nisy tsy nentina ataonao hoe tonga eny amin'ny sampy zany dia mibebaka ianao fa tafavavaka kely anao tamin'ny nisy mariazy anao dia tafiditra am-piangonana dia mifona aminao ary sampy koa fa sendra fa tafiditra am-piangonana moa tena mifony tsy anao tsony tsitra amin'ny fiangonana io tsony tena dia koa dia sendra nahita teny masina dia tsy neka nakasika ny foko dia mifona aminao ary sampy tsy misy an'izany tapao ny tendana koa
dia alao ny angataony fitahina fa ao amin'ny Jehovah'Andriamanitra tsika no mahavitan'izany mbola tsy tonga any amin'ny fangataham-pitahina mihitsy aloha fa mitady fihavanana fotsiny ao amin'Andriamanitra rery misy zany hoe aza mangataka fa omeny ianao alleloia ao amin'Andriamanitra rery misy hoe katsao fotsiny zavatra hafa ny katsahanao dia zavatra hafa omenanao alleloia katsao ny fanjakako sy ny fanamarinako tsisy idiran'ny arena mihitsy zany dia avy eo anampy anao ny zavatra amin'Andriamanitra ary ianao mangataka aty misy zavatra tonga alleloia ao amin'Andriamanitra ianao mifony anao Jehova mifony aminao fa nisy zavatra nisy sary tsy mendrika hitako Jehovah'Andriamanitra tamin'ny anaty nandoto ny ara-panahiko mifony aminao Jehova mangatam-pamelana aminao mbola tsy mety tonga any amin'le mangatam-pitahina any dia manaraka izany Jehova tonga tady tsabako Jehova tena tia anahy ty za dia mbola velonay nandroany Jehova mahafinaritra nge Jehova nitahinao amin'ny vady aman-drano tsy tratra ny accident zay tamin'ny terinandro mbola be resaka be ohatr' izany ianao rehefa amin'ny Jehova any amin'ny sambo tsy mila an'izany rehefa tonga amin'Andriamanitra nalaiko any amin'ny tany ny jentilisa nareo izy alaiko avy any amin'ny jentilisa nareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra dia hoentiko any amin'ny taninareo tany tsy mahazatra antsika ny tanin'ny jentilisa ny tian'Andriamanitra toerana ahazatra antsika hoy ny ten'Andriamanitra ianao no nahazatra anay hatramin'ny folo-mbola kely rehefa nitaraina ny zanak'isy reto taminareo ianao dia no nahazatra anay tsy mahazatra anay izao fiainana izao dia entina any amin'ilay tany tena antsika amin'izay dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia ho fapazako rano madio anareo ka adio ary mavaka amin'ny fahotanareo rehetra tsy amin'ny sampona rehetra no nadiovako anareo alleloia hiditra ao amin'Andriamanitra ny zavatra ataony voalohany fapazany rano madio tsika ary io tena rano madio tsy ny olona mametoky anao hoe sotroy rano ny jirama io fa madio fa tena rano madio fapazako rano madio zava-dehibe ry avana io rano madio fazan'Andriamanitra atsika io ary raha misinina mbola tsy nandray an'io anao dia raiso Jesosy rehefa teny ambony hazo fijaliana Jaona toko 7:20 vakitsika Jaona toko 7:20 andiny avatra amin'ny 30 Jaona zavatra nitranga vakitsika aloha andiny 13:30 fanonona keo amin'i Jesosy izy dia hita fa efa mahatsady izy fa dia tsy mba nitapahany ny ranjony fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha rà sy rano dia nandeha matetika dia ny rano voangazatsika zava-dehibe ny rahan'i Jesosy laha tsika teo ambony hazo fijaliana zava-dehibe ny rahan'i Jesosy ny rahan'i Jesosy no nasitranana anao ny rahan'i Jesosy namamana ny fatorana izay mangeja anao ny rahan'i Jesosy no mikorina anatin'ny taolana sy ny taovanao mitondra fahasalamana ao anao ny rahan'i Jesosy ny andrakofana ny fiarakodianao itsy tratramin'ny eny an-dalana eny ny rahan'i Jesosy mifefy manodidina nareo menakavy amin'ny alina tsika menakavy fa azadiny fa misy ny rano ny voaka ataon'i Jesosy rà dia rano io rano indray atao anadiovana io ilay rano afafy fazako rano madio izy dia adio ny olona nandray ny fampatesan'i Jesosy tsy sitrana amin'ny aretina ihany fa madio ihany koa ny olona nandray ny rahan'i Jesosy ny afika pasika tsy afaka amin'ny fatorana ihany fa manam-pahamasinana amin'izay satria nandray rà sady nandray rà alleloia mivazako rano madio Jesosy ny ravana tena mahafinaritra ary efa niprepareny Jesosy hoany ny famonjenantsika ary ho gaga izy raha tsy voavonitsika fa Jesosy efa maty voalazan'ilay Jaona 19 teo efa maty izy ane tokony efa vita ny asa le tsisy fa maty Jesosy mbola nitrobarana ny kibo ny lany voany mbola namoaka rano sy rà efa maty izy mbola nitondra fahasoavana ho antsika efa tsisy teny efa vatana tsy miaina intsony efa fatiny Jesosy efa tena tsisy aina intsony mbola mitondra fahasoavana ho antsika ny rà sy ny rano le rà nge efa nilatsaka hatrany amin'izy ny kapoana velesiny kapokintsimy amin'ny telopolo ny rà nge efa nilatsaka tamin'izy voafatsina teo amin'ny hazo fijaliana fa ny rano nivoaka tamin'ny efa izy maty efa maty ny tompontsika mbola manisy soa antsika
efa maty ny tompontsika mbola namoaka fahasoavana ho antsika ry havana malala ozy izy ny devolo izy ny romanina tamin'izany vonovo izy izy fara maty io alleloia dia miaraka ny ondry saika hiaro an'izany nge petera satria petera raika tsy te hiahaka fa tsy fantatry ny devolo raha maty koa io alleloia dia mahazo rasy rano rado hoe alleloia ny fahafatesan'io no tsy hampiahaka atsika menakavy efa ndraisin'Andriamanitra tany amin'ny Ezekela ny rano dia izay fafazako rano madio ianareo dia adio dia fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaky ny fahalotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra ny adivoko anareo ho avy Jesosy sao dia mbola manompo sampy ianao io fa no hafahana amin'izany nge ny namoahana n'le rano le rano madio rananao fahamasinana iranao fahalotona rehetra sy ny fanompo-tsampy rehetra alleloia vity zany sitrana afaka madio vao tonga amin'ny andininy fahinambapolo mena fo vaovao amin'izay dia fanahy vaovao alleloia dia esorina ny fo vato dia mena fo vaovao fanahy vaovao reo fo vaovao sy fanahy vaovao reo efa fisantarana sady entina hiaina amina tontolo anankiray vaovao alleloia ny fo vaovao sy ny fanahy vaovao men'Andriamanitra atsika amin'ny Ezekely io avana hiatrehantsika ny marika toko efatra amby roapolo ny Matio toko efatra amby roapolo ny olom-boafidy efa fo vaovao sy fanahy vaovao eo anatiny efa lasa mihitsy ny zavatra taloha tena teteny aminao andro andry fa mila zavatra soloana vaovao ny anatinao ary ny olona voasolo vaovao daholo io hiakatra any amin'ny Matio efatra amby roapolo izay mbola mitana ny zavatra taloha dia mijanona mitomany eto miaraka amin'ny zavatra taloha efa tena miratsy efa tsisy endriny tsony taloha ty tany ity dia hoe tany foana sady tsy nisy endriny iverinao zany ty tany ity foana sady tsisy endriny ozy anareo misy mazava fa amin'ny fiaviany Jesosy esorin'Andriamanitra amin'izay le mazava le mazava nataony tamin'izany le soriny dia izay mijanona eto miaina anaty maizina ohatry ny tany mbola tany vao tsisy endriny mafy zany ry avana teteny aminao andro any andaotsika hiomana fa tsika mila mandray an' Jesosy tena misy voka misy famantarana hoe Jesosy any amin'ny marika toko fahinana ambin'ny folo misy famantarana rehefa andeha hiakatra Jesosy dia nanafatra zavatra faraparany any mpianatra izy zavatra farana moa tena matetika manan-danja andininy marika toko fahinana ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo vakitsika ny marika toko fahinana ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo amin'anaran'i Jesosy mare ary rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny raika ambin'ny folo lahy Jesosy raha mipetraka niny andreo ary izy nametsy ny azy noho ny tsy finoany sy ny amafy mifony satria tsy ninony reo efa nahita azy efa nitsangana izy ary izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao nareo ka mety reo filazantsara amin'ny olombelona rehetra misy mbola tsy naheno any fa mila mitory amin'ny olombelona rehetra andininy fa enina ambin'ny folo izay misy atao batisa hanovonjena fa zay tsy mety mino dia velohany antso avy ny ataona ianareo aloha eny tsefatsefaneny raha mbola tsy vita batisa ianao amin'izao andro itenenako izao eritreretena raha mbola tsy vita batisa ianao amin'izao fotoana itenenako izao riavako dia mieritreretena nanetsika dia ny fandrosoantsika ranofo ny mahaliana antsika sy refesitsika amin'ny heritonao trosotsika inona avy ny teo ampiratanatsika ary ankehitriny kosa fa mba refesy ny ara-panahinao manaona ny fandrosoanao ara-panahy amin'izao fiaviany Jesosy amin'izao mahakaiky mitombo ny andro iainantsika miaina ny andro iainantsika eto amin'ity tany ty fa alevetsika mankalaza anniversaire anniversaire anjanonay kay zao androany
Aleloia. Tsara zany. Fatany fa miantitra anao, mifoy ny fiainanao eto amin'ity tany ity. Manao ahoana ny fandrosoanao amin'ny ara-panahy? Marika toko 5:20 izay misy atao batisa no vonjena. Raha mbola tsy vita batisa ianao tena miangavy anao tena faniriako ny ahitanao voavonjy. Ndany natao batisa. Manaova batisa ny rano be tahaka nataon'i Jesosy. Batisa ny fibebahana ny anaran'izany. Fa zao koa ny tena zava-dehibe. Ny olona anankiray afantarany hoe mino io. Misy famantarana. Ary zao famantarana izay rehetra anaraka izay mino. Ny tena problème amin'izao andro farany izao dia ny famantarana no anaraka izay mino. Fa ankehitriny indray ny mino indray ny manaraka ny famantarana. Dia sy tena misy olona tena tsy mandry andro tsy mandry alina mandeha manenjika famantarana. Fa tsara fantarao fa famantarana tokony anaraka anao. Fa tsy ianao ny anaraka famantarana. Matetika dia feno foana antsika ny Madagasikara fa ilay olona fa ino ireny no mitovy teny. Na ilay zavatra atao titre be sy andoavam-bola be ireny, anenjika fampianarana, anenjika famantarana. Fa famantarana tokony anaraka anao. Dia zao ny tenin'Andriamanitra, moka demonia amin'ny anarako izy, teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy, anaty misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy zany, ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany. Mbola eto tany zany ianao, dia fantapatatrao ihany, hoe za ty ohatry ny aleloia, amen. Misy famantarana efa manaraka. Mamoaka demonia ianao, dia ohatran'ny matafavoaka. Mandray mena rana. Tsy maty ny mena rana ianao dia efa mimakomany ianao. Fa misy famantarana manaraka anao zay. Amoaka demonia amin'ny anaraka izy. Teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Irareo mba hisy Pentecoste manaraka mba hitenena antsika amin'ny fiteny tsy fantatra indray rehefa latsaka amin'ny fanahy masina. Mangatah ianao an'izany fanomezam-pahasalamana dia indray mandeha amin'ny fiainanao mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa mivavaka. Mahapatsiahiva izy fa amin'ny commencement amin'ny heriny tena angataka an'izany tsika. Misy aminareo amin'ny zoma mety mbola tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Apatsiahivo fa manomboka ny zoma tsika hiomana. Dia amin'ny heriny androany anaty zoma tena angataka amin'Andriamanitra ny batisa amin'ny fanahy masina itsika. Io fiteny io famantarana io angatahantsika io. Izany tsy voatery isak'izay miteny. Misy io zao dia tsisy fotoana iny efa hainy tsy jery moa izy. Tsy izay ilay zavatra tiako tenena. Eo amin'ny fiainanao na dia indray mandeha miteny amin'ny fiteny izay famantarana manaraka anao, miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy. Andray mena rana, sotro zava-mahafaty fa tsy misy mampaninona anao zany. Ametra tanana amin'ny marary. Mba mamaitsato tanana amin'ny marary mba androany. Mba fantary fa manaraka anao ve famantarana. Aleloia. Ary aza variana manenjika famantarana. Fa ianao tokony famantarana mandehandeha. Aleloia. Tadidrio fa Lazarosy tsy apôstôly. Fa Lazarosy tompoky nandresy fahafatesana. Aleloia. Lazarosy tsy apôstôly. Fa Lazarosy ny rezista efa trandro tany anaty fasana dia nitsanga. Aza mizatra manenjika ravana malala. Famantarana ny tokony anaraka anao. Ny mahatonganao olom-boafidy tsy ny titra entinao. Fa ilay tonganao olom-boafidy nanaraka tsara an'izay nataon'Andriamanitra venao. Nandray an'ireo zavatra tsy nomen'Andriamanitra efa voafafirano venao. Nandray rà venao. Aleluia. Nanay matsika tena variana amin'ny titra isan-karazany sy ny zavatra rehetrarehetra toerana lasa tsisy fanetretena zany intsony. Misy afisy anankiray iny zao hitako. Misy fidirana le za moa zany efa henako izy zavatra teny satria hoe manenjika rahalahy. Fa tena tsy resy lahatra mihitsy amin'ny misy zavatra afisy malaza be ny Madagasikara misy fidirana lafolafo zay le ohatran'ny aniny dia ohatran'ny tena tsy mety milamina mihitsy. Fa tsy mety zaka an'saiko mihitsy mieritreritra mihitsy Jesosy ahoana azy. Na ny toerana hipetrahanao zany dia efa samy hafa. Jesosy ary lavatra ny apôstôly ny varotana daholo ny fananany. Dia mitovy daholo dia io fanana rehetra io nisy zany ohatra ny apôstôly mety nanana trano bongo anankiray. Dia indray mety nanana villa. Dia indray nanana tômôbilina 10, indray nanana bisikileta anankiray. Natao mba hitovizan'ny apôstôly.
namidy daholo na monina ny mpanay dia namidy daholo kapitaly natao kapitaly anankiray dia ireo to dia an'ny apôstôly daholo dia mitovy daholo mitovy saranga mitovy lasa misy plasina VIP zany aloha zany mbola tsy zany hoe VIP mantsy hoe very important person VIP zany tena very zany tena très haut tena paratao tsy mety ake zany za zany tena mba manao antsava amin'ireny mpanompon'Andriamanitra manao an'ireny tena mba fafao reny raha mety raha tsy ho fatiantoka be ho anareo mety mba tsika na ho tonga any moa zao afatra zao mba fafao reny fa tsika mpitarika ndray ve nitarika ny olona isy olon-tsotra sy VIP sy VIP zany ve ravana mitarika fivavahana ve manasaranga ny olona ohatr'izany manavaka ny olona ohatr'izany arakaraka avao dia io moa zany ny olon-tsotra ozy izy 50 000 ariary dia ny olona farak'izay tena tsotra tsisy inona mihitsy zany 10 000 ariary tsy miditra so zay mantsy amampinina soa ihany fa tsy tamin'ny androtsika tao anaty problème ny misy zavatra ohatry hoe 50 000 ariary vao tafiditra amin'ny vavaka fangamba dia boka androsa matina mony tena zany mahatonga tsika tsy manao an'izany tsika io tsy ezaka fanakianana io fa le vahoaka an'Andriamanitra nge fa reraka tsy miandry an'i Jesosy dia mbola alohan'ny tadiavana rano madio amafazana antsika dia mbola hitady 50 000 ariary fa raha vakeny tsy mety zany fa zany mba miteny eto fandarantsika dia tao mba miteny an'izy tena ny anao an'izany any amin'ny publika be ohatrany tsy dia mety amiko mitondra fahamarina fa za zany tena mba mpanompon'Andriamanitra na kely sy bitika koa tena tsapaka ohatrany tsy mety le izy azo atao raha ny anatin'ny fiangonana ho an'ny olona rehetra any azonareo hoe tsika hoe zany dia mba misy zavatra ataontsika fa tsy ataontsika publika izy dia tsy manana fotoana ny hafa izy tonga dia atsoavo amin'ny olona rehetra dia tena hoe tsy mety ajanontsika ny amin'iny fa zavatra tiako lazaina dia zao aza zatra manenjika famantarana fa ny famantarana anaraka anao rehefa manaraka anao ny famantarana efa avy nandray rano madio zay ianao alleloia ary rehefa mba voadio andao tehirizina ny solika andao hitahiriny zany afamonjena andraisitsika zany fa ho avy ny fotoana ary io anjo mara-maneno mafy io alleloia tena io ny manamarika fisarahana anankiray ngezabe tonga dia misy mpana io ny mizara misety dia manapaka mizara na dia mizara roa zao tontolo zao mizara roa ny olona ndray miakatra ndray midina ny faniriana ny atao zao fandarantsika zao isan'andro mba hainao isan'ny miakatra mampalahelo anao raha tsy miakatra mampalahelo-tsika raha tafajanona eto inona ny tsy dingana efa mba nataontsika tamin'ity fivavahana ity fa mampalahelo-tsika raha tafajanona eto hotahiny tompony antsika rehetra za matoko sy mino fa voarainao ny afatra androany mety zao fafazana andrano madio ihany efa mato Jesosy mbola nametraka an'ireo ihany ho anao dia andray amin'izany any ianao hofafazana ianao dia adio dia andray famantarana ianao dia efa mafatapatatrao amin'izay kosa mitazona ritma sisany ataonao aza mijanona tsy miazakazaka manao aza mijanona tsy miazakazaka moa zany tiako lazana zany aza mijanona miazakazaka fa raha reraka ianao raha hoe hijanona fotsiny ianao tsy tonga eny amin'ny arive mihitsy ianao na isy anosika na reraka andro azakazaka lavy zay lalana naleha zay fa ndao mbola hiazakazaka ihany akaiky ny tompontsika akaiky ny fiavian'i Jesosy mbola isy fahoriana be tsy misy ohatr'izany hitranga amintsika hoenitsika hitany masitsika ny ampahany amin'ireo ary tsy ho elo reo betsaka ny zavatra malaza eny amin'ny tambajotra eny amin'ny mafimafy ty 2024 ty ny fiafarany sy ny fiatombohan'ny 2025 fa tsika tsy matahotra an'izany ataovy fotsiny azonao antoka fa ao amin'i Jesosy ianao ataovy azonao antoka fa tena ao amin'i Jesosy ianao dia tsy hanatahotra anao inona ny ira hitanareo mety amin'izany dia tonga dia anao hiritsika dia vavatsika aorianan'izay amarana ny fotoana ataontsika inona ny ira hitanareo mety amin'izany tompoteny izany manisy iranankoronareo isafidianantsika voarainareo ve no ny afatritsika androany sao dia mbola tsy voray dia toizana indray ny toriteny alleloia inona ary ny hira hitanareo mifandraika amin'izany zay mandefa hira anankiroa isafidianareo dia reo ny isafidiana dia rehefa tsika ny hira amaraparanantsika ny fotoana aoriana ny hira hivavaka
ny tenako a dia isy solotena Maranatha hono ny anankiray ozy izy Marizao a inona ny anankiray mbola hitanareo ao koa Maranatha dia inona ny anankiray manaraka aoriana ny vavaka izay ataoko a dia hivavaka raha navavitsika Pagesy sy raha navavitsika Léonie Maranatha ny Victor sy Nina ny ira voalohany a dia Jehova mpiady mahery ny tiana Rakotarizaka zay zany Jehova mpiady mahery a sa Maranatha reo ny safidianantsika Jehova mpiady mahery sa Maranatha sa olona miavaka ny TDL loatsy tsika fanontelony olona miavaka ny TDL olona miavaka ianao sa Jehova mpiady mahery a sa Maranatha avereno ny votin'ny Marina Tianara mety dia manomboka eo zany tsika orina ny famotinana ny toroteny io no manomboka ny voty izy am'ireo ary zay mahatonga 5 voalohany a zay a mahatonga 9 voalohany moa zany a zay no ataontsika Maranatha anankiroa zay alleloia ao ary rehefa aso ny votintsika olona miavaka Maranatha Maranatha efa 5 Alleluia ohatra ny lasa tsy hitako intsony le commentaire ry havana malala lasa tsy hitako intsony le izy fa ohatra mikorotana aty amiko fa iza zany no iza lany Maranatha ay ohatran'ny Marina Tiana ao ary lasarytsika dia vavatsika ao aorianan'izany tahiny tompo ary tsika mianakavy saotranareo a nifidy a saotranareo nanolotra hira avy hatrany a dia atombotsika izany hira izany hivavatsika ao aorianan'izany amen Alleluia Ide
Amudena, avite socio, Maranatha. Diwapakaina Sita Nipambakata Tutuluci Faiteti Sateri Masukavaveri Lasa tuku Nisaba Chataru Opo Kalifne Tana jamani chan, geri tufani tulelaku, isangkai tabiakaku, natsitaku fabofujiku, yarani dresha, mirai tukushi, nifana tenakwe. Jesus ipinde chamidaka imefanya kinyorisha amutena avite socio Maranatha ifana tena Jesus Amen. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao Jesosy. Misaotra anao zany amin'ny androandroany ity, ny amin'izay rehetra nalahatra ao sy ny tantaninao teto Jesosy malalo. Eny Jehovah-Andriamanitra, misaotra anao zay satria ianao naniraka an Jesosy tsy ny hanome rano fotsiny ihany, fa nanome rano sy ny rano izay tao aminy. Ary io rano io, amen Jesosy. Io nge Jesosy ilay rano afafy anay dia adio zay. Ho avy ianao, ampizay iomana ny amin'izany. Ampizay ay ijoro amin'izay andro zay. Tsy ijoro amin'ny kenatra, fa ijoro amin'ny fasahiana Jehovah-Andriamanitra. Hitena an Jesosy zanakao eny amin'ny raha aman-danitra. Tarilanana ny tsirairay avy, amin'izao azakazaka ataonay izao. Ampizay hitazona zao rythme anay izao Jehovah-Andriamanitra. Hiazika ny azakazaka faradoboka izay efa iainanay amin'izao. Miazakazaka tonga eny amin'ny arive, tonga eny amin'ilay atongavana eo aminao Jesosy. Misaotra Tompo malalo, misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra mbola mampatsiahy anay isan'andro ianao, mbola mampatsiahy anay foana ianao, fa tokony tsy ho variana izay. Misaotra fa ianao ihany nge manadio anay, ianao ihany nge manomana anay mba ho mendrika anao voninahitra ilay ho anao. Io tsara avy izay tonga eto androany, mbola isaitsaina an'izany indray.
ahenana ny fikarakarana sy fipanjinana ny ty ara-nofona ity ao ampitomboana kosa ny fipanjinana ny ara-pananay mba hahafahanay iseho tsy amitahotra tsy amikeratra amin'izay fotoana zay mba ahitanao ny anjelinao ahitany anjelinao zay toerana misy anay amin'izany fotoana zany fa miandry anjely foka izay miandry anjely aky izay miandry le anjely voahiraka izay voahiraka akanay amin'ny fahazatany efatra hatrany aparany vodilanitra Andriamanitra mba akanay Jesosy malala sotrany amin'ny fitiavanao sotrany amin'ny fahasoavana rehetra dia laza sotra ho anao ho amin'ny fotoana amin'ny fifalinana etrehanay an'izany avy niatrika an'ity fahoriana ity iaretanay ny fahoriana fa zavatra tokana atao anatinay dia zao ho any an-danitra izay misy fotoana tsy mety ny ataontsika ravana malala misy fotoana misy fahatsopana tenana fantaro zao foana teneny isan'andro rehefa mandalo olana siady ianao ka misy zavatra mety tsy nifanaraka tamin'ny eritreritrao ho any an-danitra sika ravana ho any an-danitra zasy ianao misy sotra Jesosy malala voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay dia tsy voalazaka ianao malala amin'ny masoa dia apetraka ambany fiahinao fitantananao misy zavatra rehetra mioatra lavitranao zay maneritretinay any eo ataonao eo amin'ny fiainana tsirairay avy misotra betsaka Jesosy malala halleloia amen ivavaka rahana vavintsika mihaja amin'izao fotoana zao dia ivavaka aorianan'izay rahana vavintsika $100 mihaja anao ny fitenenana Alleluia, makasitraka pasteur nanome fitenenana hiaraka ivavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'ny fahatanterahany fotoana teto Jesosy fa mamy ny teninao izay nampitondranao ny mpanomponao misaotra ny amin'ny teny izay mampiomana anay Jesosy ny amin'ny fiavianao tena vaninandro farany tokoa izao Jesosy tena ao anatin'ilay toro farany amin'ny fiazakazahana amin'ny fiarahana aminao ndreto izay tsirairay avy reto le avy amin'ny toerana maro samihafa le nalainao avy tamin'ny vanangonao tamin'ny vazatany maro tonga ato amin'izao toerana izao nalainao teny amin'ny jentilisa zay Jesosy mba ho anisany mba azo anjara amin'ny fanadiovanao tamin'ny raha izay nalatsaka sy ny rano izay nalatsaka ao Jesosy ndreto izay tsirairay avy reto Jesosy tena hoe terizo ao aminao terizo ilay hery aty anatinay Jesosy mba hijoroanay amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana ahafahanay tena miaina amin'izany atao hoe Matthieu 24 araka ny filazanao izany Jesosy fa izany ihany ny condition ahafahanay Jesosy anisany hitsenanao eny amin'ny raha ho an'ny lanitra anisan'ilay ho voaangony terizo izay tsirairay avy reto Jesosy mba ho anisan'ilay ho voaray anisan'ilay hitsenanao mba anisany tena hoe anome sehatra malalaka anao fiainanay mba ahafahanay tonga amin'izany tanjona izany Jesosy malala tazony ny terizo ny erety anatinay Jesosy terizo fa izay mbola vonina ny anompo anao vonina ny anaradianao mba ahafahanay miaraka aminao mandrakizay Jesosy any voninahitra sy ny dera dia aterinay ho anao rery ihany alleluia amen 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 Marlano tena satria tapany loatra fatina tinao zany tapany loatra fatina tinao zay Jehovah Andriamanitra sotranao mbola nampiomana mandriaka sy forteny Jehovah Andriamanitra vendreo tokoa Jesosy malala amin'ny teninao Matthieu 24 ity disika ny olona miteny hoe faherany teny hoe hoavy disika ny olona mihevitra disika ny olona tsy afa-tsy nefa Jehovah Andriamanitra teny manotera teny koa tanteraka manarva mandeha fanjavaenany amin'izao fahatanterahana teninao Jesosy malala tena hoe melany fitahirizana vaninao malala mba anisan'ilay tena hoe miakatra fitandina sy anisan'ny andray hoe henasany zany rehetra rehetra malala tehirindraminao zay mba tsy ho valina fa tena hoe hiroso amin'ny ara-pahamaso manala miala amin'ny zavatra miala fahazoaviny mba honefa izany fitahirana rehetra ary zay mandeha mbola mitavatsika manaraka ny fifandarana mba honeresy lahatra dia misy tobatsika nyvondeha malala tehirizy anao ankasikelekay le lasa oreky mbola mitavatsika indray anao mba hanao baptisme andray rano andray rano hoe Jesosy malala efa ho avy anao Jesosy malala dia indramikanta rehetra Jesosy malala mba tena andray zany fanjakana Jesosy malala dia misotranao fa fatao
Alleluia. Makasitraka riran'izy mirahavavy sika tanatin'izay vavaka izay niarahana teto izay a. Misaotra anareo mirahavavy mihaja sy ranavavy isandola mamy be mivavaka Jesosy amala fitianareo dia tongosy ary mitongofa soavana hatrany hatrany. Tapitra amin'ny fandarantsika. Misaotra anareo tonga niaraka taminay teto fa raha tsy tetinareo a dia nahagingina rery teto izay ary tetinareo dia tanteraka soamatsara ihany koa ny fiarahana nanome voninahitra n'Andriamanitra androany. Raha mbola tsy figana amin'Andriamanitra Jesosy a ka tahiny tomponenana soamatsara tsika dia eo neto ndraintsika amin'ny alatsinainy amin'ny 7 sasa miaraka amin'ny groupe 5 eto amin'ny groupe izay maharesinay. Raha tonga moa Jesosy dia araka ilay teny teo eny amin'ny faravodilanitra ny ankalana antsika rehetrarehetra amin'ny fahazatana efa tsy misy adinona dia iray ho azo ny voninahitra. Akiradio point radio 103.5.com afahana meno njapeo akiradio mandeha eto foana misy totensaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 alina. Sabita iny tompo mahay reja daholo. Amen.